zay ora vitsivitsy angamba no nrasantsika dia tonga amin'ilay fotoana ny fanomezana isika rehetrarehetra dia nietsika ataontsika ho an'ny délestage etsika iadiantsika ny zoantsika zay anehoantsika ny zavatra marary atsika mangirifiry atsika dia ny fatapahan-jiro sy rano lavareny iaina ny vahoaka malagasy eto dia manentana atsika rehetrarehetra vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy ankanavaka zay efa nahitan'izany délestage zany ho tonga eo Ambojatovo Rapitso avy alavitra zay hitanareo ary ireo renfort zany nisy marina io renfort avy aty Mahajanga ho any Antananarivo hanampy any vahoaka Antananarivo tolona iraisana io mbola tsy nisy tamin'ny tantaran'i Madagasikara zany hoe vahoaka no tonga saina mandray an-tanana ny hoaviny ela no nampiafy andreo vahoaka malagasy reo niafy izy ireo amin'ireo zavatra manahirana azy isan'andro fa ity délestage ity tompoko dia zavatra manimba ny fiainana manimba ny hoaviny ka izay zany nahatonga azy ireo tapa-kevitra hidina an-dalambe hitaky an'izay zavatra marary azy zay ka anaovako antsoavo eto ho antsika rehetrarehetra indrindra fa ny vahoaka tonga va maro ianareo tompon'andraikitra miverena nareo amin'io fanapahan-kevitra zay niraisinareo zay hiteraka korontana fa tompon'andraikitra ianareo raha ohatra ka misy zavatra hafahafa no miseho. Allô, manahona tompo. Salame. Salame. Za zany fanentanana mba miantso an'ilay olona bany Toliary reny dia mba mitondra pancarte hoe tsy ilainay ny base Toliary dia mba mitondra pancarte koa le avy any an'iny tisy teo le avy le alany hery tsy totovana ny tanim-barinay fa tsy jiro sy rano kanefa felany tioto vazaha mihitsy fa raha tsy zany tsy misy vahaolana ty fireneny ty mpianatra tsy mianatra ny zana vahoaka anazy nefa mianatra any an-dafo nefa vola vahoaka nampianarana an'io fa mila miala eo tsy mila pasifika tsony eo fa tonga dia aksiona indreo dia ireo le bebe taimaba le manao merci président eo misy an'le minista tamin'ny andron'ny Rajoelinamontany iny le ministra fampianarana iny teo anatiny eo fa tsy hamelantsika ireo fa zaho manentana ny vahoaka mihitsy ny atrany adikony iny zay tonga eo dia mitondra pancarte fa tsy mety ny ataon'io fa mipotika etika nareo koa tokony nareo mpanao gazety koa tokony mba manentana mafy mihitsy anareo mba handana ny vahoaka fa ady raha manana angety nareo koa tsy miala eto fa eto ihany nefa dia mba zay mba fanentanana mba dia misaotra besaka ndao ary eo tsika zany no inona ny vaovao inona ny zava-misy dia mampafantatra tsika manao le hoe éclairage manomboka kely amin'ilay hoe chronique moa zany izy amin'ny fiatombohany dia miresaka eo zany andreo mpanolotsaina municipal sy ny solomamboaka zao maly nisy fanambarana hoe hoe irosy zay hitarika amin'ny vahoaka fa tsy amiela azy ireo irery dia andrasana zany hoendriny Rapitso misy antso miaraba manao any miaraba salame fanentanana zany zao ny atao sisy manangany ray manontolo ho tonga zay ny tena zava-dehibe dia rehefa ho tongona reo tena marina miomana mitona rano fa tsy maintsy crimeoseny nanao lefany ao zay zany le izy ka dia manangy atsika ray manontolo ho avy zay io ihany fa lizy moa zany efa nresany hoe iteny
fa ohatrany zay tena ao anatin'le filozofian'le zavatra io rehetra le hoe ifandrafo aloha zany zay le izy ary tsy haiko tsy de tena mety aneony mararany vahoaka zay no hoe tanjona satria mantsy le hoe ny inona moa tsy ambaravana de zakan'ny tompony tsika malagasy ny manao zany ny alahelo tsy ambaravana de zakan'ny tompony de zay zany le izy raisina ny antso tapaka izy reto anatin'ilay miaraba dao ary salam manahoana salamy allo eny efa tavitra ianao miaraba miarabanareo tonga soa resaka le mahakasika an'le olana fahatapahan-jiro sy rano eto amintsika allo afaka miteny ianao tonga de toy izy rehefa hita moa zany ianao ny problema hoe tsy ampy ny solika sy ny fitaovana sy ny sisa misy olana daholo de raha amiko manokana aloha zany fa olana tsara jerena de any amin'ny resaka famokarana angovazavazana manana raha any amin'ny faritra siny zao tsika matanjaka ny herin'ny masoandro zany afaka manao tsara ny reny resaka plaque solaire sy ny sisy reny ny eto Madagasikara koa mbola malalaka tsara afaka anaovana angovazavazana avy amin'ny rivotra de eo amin'le resaka hoe fahantrana ty zany fahampiniasa ny tena olana eto amintsika mila mamorona asa zany mila jerena reny tetikasa ngeza na ngeza na kely zany satria reny no miteraka asa ho an'ny vahoaka malagasy de zay angamba no tiako resana zany vaolana zany eo amin'ny firenena sanao zany fa eto zany zao de mba misy tak finiavana sy fanatanterana fitondram-panjakana politika momba ny angovo ny ara-toekarena zany sisy fa ity zao ny zavatra mba tonga efa mampiomana amin'ny mpanjifa hiakatra ny vidin'ireo zavatra menaka amin'ny heritaona hiakatra ny vidin'ny menaka miresaka menaka fihinana io fa tsy hoe menaka inona so de hoe menaka fanorana indray ny resahantahina kely menaka fihinana ohatrina moa le fampanantenana vidina menaka tam'izay le tsaroko mihitsy zay ny sambo efa ao ampidinina hatrany ohatrina lizy 500 rivo lizy tahina de ohatriny izy ava fahafireny izy avo efa zany hoe mbola hitombo io ny menaka nafaratsika tamin'ny tao anatin'ny ataontsika hoe mifito volana voalohany tamin'ity taonty natratra teo amin'ny raha hetsy taonina 100 000 tonnes teo ny menaka nafarany Madagasikara tao anatin'ny fito volana voalohany tamin'ity taonty de efa mampiomana zany hoe rehefa mba salama tsara amin'ny paozy ry tahina kely fa amin'ny lafindray tsilana mety zany amin'ny lafindray ara-toekarena zany tokony hampiroboroboana famokarana ato anatiny satria ny menaka afarany io tena hoe tataovana etra sy aby io itsika de mila leto zany hampiroboroboana ny famokarana ato tsika de misy faritra tia voatany indrindra vakanakaratra ny faritry tasy ny bongolava de mamboly voantso sy ny faritra hafa ihany koa na Sofia nioko ny soja zany tsy nisy ny azahoana an'ireny ataontsika hoe menaka ireny le akatra ngeny vidiny mety eo ihany rehefa salama amin'ny paosy ary koa tsy hoe tonga koa le menaka fa mba menaka mahasalama zay koa le mbola misy antoka be dehibe zany ao anatin'le izy fa raha hoe sady akatra ny vidiny tsy mahasalama le izy de aza ina indray le vombolana teny ny tainako mampatsy ina botolisi ma rasinanao ary dao ary fiarana kely zala zao zany ny fandehany le politika le fitakiana ataon'ny olona mitaka ny olona eo ambodatovo de tsy avela amin'ny préfet tsy préfet ho any olona tsy atsy izy solution amiko fa zao le izy raha fa tsy avela amin'ny préfet de lasa mitaky lasa fitakiana hafa no ataon'le olona fialan'ny filoam-pirenena lasa mivadika noho ny tsy famelan'ny préfet azy lasa mivadika any le mpiasakasa koa de matompiloko de inao moa zany zao a New York raha New York moa zany fa tsy ao filoam-pirenena de izy ny intérim mitatana ny premier ministre sy ny présidence anao iza zany no tompona andraikitra zay zavatra amseho meto rapitro any manko zao ny allier sainil lasa ihany mieritreritry ny amako alefako lavitra ny eritreritry tsy ao moa zany filoam-pirenena fa New York sa izy izy tsy ao fantasa de raha ohatra tsy eo izy izy moa zany zao tompona andraikitra voalohany ny ordre public eto président sénat izy fa prime ministre
zay aloha ny any direko rehefa le raha tsotrany hoe tsy Antananarivo irery no manao an'io aloha hazava tsara maneraka amin'ny faritsy Madagasikara fa manao zany mahita Majunga Facebook eo manao filiara moa dia efa iny afa manao isan'andro ka matavy koa anao dia ahoana zany ahoana lasa mivadika any le izy lasa mivadika zavatra kely loatra zay zavatra tokony azo sorohana melolo izy lasa zareo anaty le fitondrana any manasaritra an'io zareo azo baiko tokomena kely taisosa graty dia izay no atao zao tonga amin'ny zavatra ohatran'izay tsy tolo mampisarahany na tianareo androso maty rehibe ny tsy maty rehibe ny olona tsy hemitra amin'io izany fa mbola tsisy grevy nazona lalana zany tety ataony olona tany am-palina nga nazao lalana fa dia iny zany zay zarano atimsana ny olana amin'io koa nge dia tena misy hoe ordonnance tany amin'ny taona tany amin'ny ampolo tany no ampiariny ao iza koa moa zany ny amea zany hoe le mpitondra fanjakana fa ianao dia anao angataka lalana aminy hoe zera nga dia anao etsika hoe lehibe an-distrika no isan'ny angatahana lalana angataha hoe esorina takenao esorina dia izy hoe mialalana anao nefa sarotra be zany tsy isy zany ohatra hoe miobasy ahety firako anao raha zay no ahoana manao ahoana miantso daoare tapaka izy mbola misy fotoana fa ny hoe sarotsy tiany fitondram-panjakana isy eo zany dia hoe tonga ny vahoaka rakotra ambozatovo dia tena endrika hoe maneo zany fa ngamo tsy efa natao amin'izany raha tsy diso hoe mbola tsy foana ngely fa napanandratsy ny filakevitra munisipaly tany amin'ny sivy mikasika ny ambozatovo io dao raisina ianao miaraba tompoko fa ny eokevitra miaraba nisy olana kely ao nanao ahoana ohatrany ratsiratsy kely zany fifandraisana zany iny izy iny nisy olana kely fifandraisana aminao sa telefôny na sa whatsapp izy raha ohatra vonina manaraka fa ohatrany tsy voaray tsara le teo miaraba salama e manao ahoana salama miaraba e zany fa zanareo fety ambanao fanehoakevitra fotsiny aho zany no manona le rapity tsika vahoaka zany any angatahako mba tsy amaiko hoe ampisororony zareo am'le resaka hoe misy ilanao ndray ny TGD ary amin'ny any manao ndray ny azy efa tsisy io na hoe daisainky dia tokony efa voniny tsika satria azo amin'ny taranakitsika zany le iny izay mba angatahaka tokony tsy hemitra tsony tsika fa revo mihemitra tsika dia azo foana hoe tratra ndray reto am'izao e izay na zany mba fanaokevitra dia mba mangataka anareo mpanao gazety mba hanesana le vahoaka koa zany satria fa tena mafy fa mafy le fiainana dia izay le mba fanaokevitra vaty aminay zany daoary zay ny zavatra tahaka antony tena hoe fahatsapanteny ho an'ny tsirairay tsy voatery hoe tena hoe mpanao gazety fe no anetana na tsy anetana fa izy ty ndretrarehetra ho any no hoe miara-misaka ny olany jiro sy rano dia zay mila fandraisana ndraikitry ny rehetra fa tsy resaka hoe olona anankitelo hoe Clémence na Baba na i Lily na hoe olona vitsy fa tena hoe olona mbahoaka dia ndrehetra safidy ndrehetra io hoe ahoana anahoana inona nandraikitra ao anatin'ny zavatra tahaka an'izao miarabe miarabanareo zalahy raha tsy diso io préfet io niteo tamin'ny 2018 avril 2018 diso tsy diso ianao ka tametsika ny 73 député ohatran'io mihitsy ny fietsiny fa rehefa tena hoe déterminé ny vahoaka sy ny hoe olom-boafidy nitarika amin'ny vahoaka taditsika ny langaziny taditsika ny langaziny détermination marina be ny teny mateo hoe mila déterminé fotsiny rehetrarehetra satria tsy kineny tsara dia zay na nefanako ny olona mila déterminé fotsiny fa mivadika ny lelany rehefa déterminé ny vahoaka sy ny olom-boafidy fa mila saiko zay tao ambadiky le détermination kosa aloha saiko zay tao ambadiky ny satria izy io mbola eo hatramin'ny androany azo analysera tsara zany hoe izy ny teo dia iny langaziny hoe afaka miala fa mbola voatazona be any izy dia saiko zay aoraky tao ambadiky le détermination amin'ny vahoaka sy le fivadian'ny lelany fa anjaratsika rehetrarehetra tsika miarana
dia alao atao hoe tsy arany zany izy dia alao izy hipetraka amin'ny hoe amin'izay toeran'izay fa tsika rehetrarehetra mila determiné zay fotsiny io fantanareo eny ary ka zay moa zany isananaovan'ny ireo hoe mijoro mpitarika omaly ny antso hoe miantso am'prefet sy mivady aman-jana no avy mpitandro ny filaminana ny tsara ny fiangonana satria samy menany tsy fahampinirano tsy fihinarano sy ny resaka délestage daholo zany rehetrarehetra zany mba tsy hiverina le saritery ambotra kely teto Antananarivo tam'le nyray tolakandro ariva le matsaka de ny sakanan'ny olona le vady aman-jana krianina satria hoe nareo ohatran'ny zao mba tsy hiverina zany mba hisoroana ny hoe tsy viverenany reny nanahirana be sareny afaka tena hoe message enjana be mitandro filaminana tsy meny olona rano tao anatin'le izy satria olana be teny an-tanàna raisiny ianao mamaraparantsika salama allo manao rabe niany iverena kotsy hoe le fomba afaka mitady vahaolana ny fanjakana sanenkainy oatsany mitady vahaolana ny hoe ampandeany jiroany mitady vahaolana ianao tsy afaratra n'le vahoakanao mitady vahaolana ianao zany am'izao faratrany firenena zao tena zany no sanao ka tsisy ankitsikitanao am'izany arariny tokoa zany raha mitady vahaolana am'izany mba ento le vahaolana miakatra ny fiainam-bahoaka be miakatra ny fiainam-bahoaka be le vahaolana entinao fa zavatra misy de zao misy ilazanao fa azo atao mandray rehefa manao politika fanaovana politika fanaovana politika ho an'ny madioky zany fa azo atao mandray azo atao mamitaka ary azo atao no mivaly dia ataonao le izy ka rehefa tonga ny vahoaka hoe ay zany marina ianao dia hainao zany hoe zay ko lohan'ny vahoaka hoe tonga ny fotoana tsy azakany azy izy dia tokony ekeika ianao hoe le vahaolana nentinao tsy fampahinana an'le vahoaka to satria vahaolana tsy miasa tranfiaina vahoaka ny nentinao hatramin'izay